Hanana anjara ndraikitra goavana ireo solombavabahoaka fifidy ipetraka eo amin'izay toerana izay aorian'ny famoahana ny voka-pifidianana satria dia miainga amin'ny maro amin'ny antoko politika nahazo izay toerana izay ny anaran'izay praiminisitra lehibe ny gouvernemanta aoriana ity valiny fifidianana ity eo ampiandrasana ny voka-pifidianana tokoa ary dia efa misy ny tombatombana misy ny feo mandeha amin'izay mety ipetraka eo amin'izay toerana praiminisitra izay. Ny hery vaovao an'i Madagasikara izay nitarika tamin'ny isam-bato tamin'ny vokatra vonjimaika navoakan'ny senita dia efa mieritreritra ary efa mijery ny olona petraka eny amin'ny lapan'ny praiminisitra eny mahazo arivo ihany koa. Nanomboka ny herinandro lasa teo dia tsy nitsahatra ny fivoriana ho andry zareo amin'ny hery vaovao an'i Madagasikara. Fananganana ny gouvernemanta vaovao sy ny stratégie politika petraka mba hisian'ny fitondrana mahafototra no vetin-dresaka isan'izany fivoriana izany izay nitohy-maly. Anarana enina no praiminisitra miverimberina raha ny fantatra. Voalohany amin'izany Andriamatoa Fienena Richard, ministra ny toekarena sy ny indostria teo aloha izay avy any Atsimo andrefana ary atokisa ny filohan'ny teteza mita. Manaraka Andriamatoa Ajare Sampa, sekretera jeneraly ny présidence ny teteza mita. Vehivavy ny fahatelo dia Ramatoa Manoranta Cécile izay ministra ny fiarovana tamin'ny fitondrana Ravalomanana. Faefatra Andriamatoa José Vianney, ambassador malagasy teo aloha teo anivon'ny UNESCO ary filohan'ny antoko Rassemblement pour l'avenir de Madagascar izay anisany nanohana ny candidat hery Rajoanarmampianina. Voaresaka ihany koa ny anaran'Andriamatoa Roland Ratsiraka ho praiminisitra voalohany amin'ny Repoblika fahaefatra. Farany fatsinkely indrindra koa dia Andriamatoa Bettina Bruno, olon'ny profesora Zafy Albert ary efa minisitra teo aloha. Ampatsiahivina nefa fa ny antenimera-pirenena izay maro amin'izao no manolotra ny anaran'ireo mifaninana ho praiminisitra ka ny filoham-pirenena mitoby teny farany. Andrasana fatratra araka izany ny valin'ny fifidianana solombavabahoaka izay ahafantarana izay ho maro amin'izao amin'ny antenimera-pirenena ny Repoblika fahaefatra.